ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa tonga somatsara atao amin'ity tranon'Andriamanitra ity, tonga mba hiaraka nompon'Andriamanitra isika, tonga mba hiaraka idera an'Andriamanitra isika. Ary ao anaty fampona ity dia manateny isika fa ny Andriamanitsika tsy amelantsika ho rery, ho avan'Andriamanitra isika amin'ity taona 2024 ity. Amen. Ary tsy anaiky ho pepony devolony saintsika hoe resy anareo, tsy resy isika fa hivoaka mpandresy. Ndao mbola hiteka mafy an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika ho iaho fa nomen'Andriamanitra tompon'andro velomina sy ainana ka natratra ny andro androany. Ary arabaina ataontsika rehetra hifatonga soa tompany ho amintsika tokoa ry havana. Amen. Amen. Dia mba ho fanajantsika ny plasika dia ezana zany misy elanelan'ray metatra amin'ireny misy faritra taloha fa misy marika reny amin'ireny tsika mipetraka. Raha vao tsisy an'ireny zany eo ambaninao dia miala eo zany ianao fa manakaiky namanao loatra. Dia na mpiderato ary dia misy elanelan-tsara mihitsy elanelan-tsara. Amen. Amen. Andao hivavaka vetrantsika saotra n'Andriamanitra ametraka an'ity fotoana androany ity. Ry Andriamanitra io, ry laiza hatrizay hatrizay, ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao zahay no ty fotoam-pivavana androany ity izay nitondranao anay teto. Ary hitondranay ho amin'ny asa lehibe sy magaga ianao ry Andriamanitra tsy tony. Misaotra, misaotra, midera, midera. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ahery amina eto any ny tanànao Andriamanitra. Ka ny tsiraray avy dia andray zava-tsy ho lanitra. Andray zava-tsy ho lanitra ary azo dera sy voninahitra anao ny amin'izany rehetra izany. Misaotra ry Andriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana mivavaka. Halleluia. Amen. Dia misy moa ny mpitarika fiderana eto, mpitarika ny fotoana, dia zao no tomako anareo. Aoka tena ndray anjara ioby ho an'Andriamanitra ianareo. Na ianareo eto, na ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavana zao amin'ny alalan'ny Facebook any tokantrano any. Afaka mivorinareo menakavy dia aoka tena iomana, tena andray anjara hideran'ny tompo. Ary anatin'ny fotoana ampotsika an'Andriamanitra, tsy sitrapontsika akory no atao fa sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe misy raha atao eto, do ianao tsy dia tiako loatra zay tokiry zay, tsy dia tiako loatra zay bakiry zay, dia tsy mira ianao. Liza kery havana malala, tsy hoe ny tianao no atao hoe, tsy hoe ny tiantsika no atao, fa ny tian'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra, ny mahafaly an'Andriamanitra. No zany zany dia aoka tena andray anjara ianao, mitokira raha teo, hitanao amin'ny écran eo dia aoka andray anjara arak'izay fanentanana atao ety anoloana ianao. Ahoana Jesosy, atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ka vonina ho amin'izany ve tsika? Tena vonina ve? Ho an'izay vonina dia angatahako hiteka faran'izay maty. Raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Alleluia! Hira anankitelo mifanesy no hoe tsika manompo ny tompo amin'izao fanohizana ny fotoam-pivavahana izao. Ka dia mangataka ny mpitarika androso avetrany. Alleluia. Tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianao androany dia tena tsofoko rano ianao hoe ahita an'Andriamanitra ianao androany, na ianao tonga eto na ianao any tokantranonao any dia tena ahita ny fanatrehan'Andriamanitra ne ianao, handray avy amin'Andriamanitra ne ianao. Raha te ahita ny fisandratana avy amin'Andriamanitra ianao dia manentana anao araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mandray sanjara fa aza mijanona ho mpijery fotsiny ihany ao anatin'izao fiderana izao. Efa mitsangana ihany ianao dia ndao tsika tonga dia hiara hideran'ny tompo ao anatin'ity hira anankiray ity.
Asanaton fiubineye Rasana kasanaye Deraslaza matulutraye Yetsiata manakizaye Oh Jesus malano Iza itiyane Yara kamina Anana tana Next I just so of my not now Funa irai just so Let the night get out of love No fear I'm I'm not the fangalaza Yung turo fiderana Un fianriana Ewani considerana Ewani considerana Un fianriana Ewani considerana Ewani considerana Ewani considerana Ewani considerana Sandriana Ewani considerana Derau de Angalazau Izmečka uderajna Da se na dunku sajneje Raj sana kafanaje Teraz lazo na puno traje Jeziata manakizaje O Jesus malado Iza itiyane Yarau caminhar Another Desa haja so Afana kuna na unifuna iraja so Ekna iderana na ufamana na ijaza No firamba uva Anatra fangalazan Yung turo fiderana na unferiana Ewani considerana Ewani considerana na unferiana Ewani considerana na Anna unferiana Ewani considerana Ewani considerana Ewani considerana unferiana Ewani considerana Ewani considerana Ewani considerana Ewani considerana Senao mbola hotoizatsika zany izy zany a dia ndao mbola hiary lasitsika hoe masina ny tompontsika masina ilay Andriamanitra izay tompontsika eto amin'ity toerany ity a asandrako azy ny feo anao amin'izao fotoan'izao Maheriana Beligiana Antarakana Andreana Lidiana Anakizai Irausi Anabatra Panzani Zainezita Diano Sifizauga Diafuka Naterano Irausi Anabatra Panzani Zainezita Diano Sifizauga Diafuka Naterano Masignano Maheriana Beligiana Antarakana
panzako zay mendrika idianwe sititsaoka ilazaoka natenako yanaraosu anaratra panzako zay mendrika idianwe sititsaoka nakuka natenana nauana matinifiatanaku yanarausu anaratra panzaku zaenita idianwe sititsaoka ilakuka natenano yanarausu anaratra panzaku zaenita idianwe sititsaoka ilakuka natenano nauana matinifiatanaku Sayara-kanandra tantana tsiksik nauana matinifiatanaku Zao a tsika rehefa ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra ohatr'izao dia mila mahafantatra tsika hoe iza le Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra manana qualité be dia be mihitsy izy amin'ny fitiavana, izy amin'ny fiainana, izy lalana, izy fahamarinana. Fa zao koa nefa Jesosy a dia mahagaga, lehibe izy a, marina izy a, ary masina izy a, ka mendrika hoderaina indrindra. Androany a manentana anao hoe omeo azy le fiderana tsara indrindra. Ndao mbola averintsika, ndao mbola hiaraka hanandratra amin'ny fahamasinan'Andriamanitra tsika dia akipio ny masonofinao. Dia ndao tsika mbola hiara hiteny amin'izao fotoan'izao hoe masina ianao, masina ianao tompo-lay ilay ray tsy to. Tena izany fahamasinan'Andriamanitra izany a raha averinao any aminy izany, raha averinao ho amasina ny anaran'Andriamanitra dia ho hitanao fa hanao zavatra mahagaga tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao izy. Da tsika mbola hiarira hoe masina ianao. Masina, masina ianao tompo, masina ianao tompo. Asandrato avy ny feo anao an'ilay tompo, ny tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay masina indrindra. Mendrika ianao, mendrika ianao Jesosy io, mendrika omena ny tera rehetra izay rehetra. Masina ianao, masina ianao tompo, masina ianao tompo, lairai tsy to, mendrika ianao, filazanak'ondry, filazanak'ondry. Amen. Mbola hira hoe haleluya, haleluya, haleluya. Umefunaacha Jesus, umefunaacha le masina indrindra.
foana hoe aleluia aleluia ame ho anao voninahitra Jesosy aleluia aleluia ho an'ny Tompo Andriamanitra mahery toizy vavaka ho atsika eny mifantoka tsaratsika mifandray amin'Andriamanitra eto fanay masina eto fanay masina ataovy zava-dehibe ho atsika zao fotoana iarahantsika manompo an'Andriamanitra izao Masunau, mana tesanira yarana manusan.
manokana fotoana anaovana vavaka isika am'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manotrona izao. Nao anareo ny tokantrano dia tiako anareo ivavaka miaraka aminay ety amin'ny trano fiangonana. Zao zany le vavaka iarahantsika manao. Etsitsika natry Andriamanitra ny fiainantsika. Ary eto natry Andriamanitra mba hialo aminao daholo ro zavatra ratsy rehetra ny ainanao tato ato na tany aloha tany. Aza very zavatra ratsy hipetraka zany ao anatinao ao. Amen na? Ohatra amin'izany ny fonao diovy, ny fonao ataovy madio. Na inona mety hoe zavatra ratsy natokanao naloto fo, natokanao tafitohina, dia zao no takin'Andriamanitra amintsika, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mila diovina zany ny fonao. Amen. Raha nisy olona nanananao alahelo satria ny zavatra ratsy nataony taminao, dia zao ny fampianaran'i Jesosy, avy alao ny eloka nataony, avy alao ny fahatotsony nataony, afitsory. Tamin'ny heriny moa raha tsy diso ny teniko, avy alanao ny eloka vitany, fa tsy voatery akory ianao hoe tsy maintsy hiaraka aminy, na iombon-drara aminy, na iombon-antoka aminy, tsy izay le izy. Fa ianao fotsiny tian'Andriamanitra dia hoe ny fonao madio, izy navelanao eloka. Amen. Amen. Tsy zany mantsy fa amin'ity taona ity izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho antsika. Amen. Ka ireo zavatra mety hoe manakatsakana zany fahasoavana lehibe amin'ny karazana ho ataon'Andriamanitra ho antsika izany, dia ilaina hisorona daholo. Nanota ianao hibebao, hifonao, ary aza verina amin'izany intsony. Ny avinaviny ny fonao esory, hibebao ny teniteny foana nataonao. Raha nanozina olona ianao, hibebao zany satria tsy namporisika antsika mihitsy Jesosy fa hozony ny olona iny satria nanisy ratsy anao, tsy natao amin'izany. Disitsika zay nanao an'izany mila mifona, mila mibebaka. Fa ny teny nataon'i Jesosy azy, mivavah hoy izy ho an'izay manetsika anareo, misaora hoy izy fa aza manozina. Zay zavatra mety ratsy tsapanao amin'ny fiainanao, eny anefa fanahy masina ampafantatra anao ny zavatra rehetra, dia anao fifonana sy fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra daholo. Zao ny faminaniana nampitondrain'Andriamanitra ny Isaia mpaminany, Isaia 5:2, hoy izy: indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mavontsy. Zany hoe Andriamanitra zany manana tanana avy any an-danitra, afaka mitonga ty ambony tany, afaka mitonga eo aminao, hitondra famonjena ho anao izy. Amen. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mavontsy, ary ny sofiny tsy landalovana fa mare. Tsy hoe somary tsy dia maheno loatra tsy izay, fa eniny daholo ny teny aloka vavantsika, ny feo mivoaka ao anaty vavantsika, eny hatramin'ny ao anaty fonao. Zay tsy mbola navoaka ny vavanao ary dia efa fatana, efa eniny. Fa izao andiny faharoa, fa ny elokareo no hevitra ny mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ny fahotanareo no mampiavina tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Zany hoe raha mbola eo zany le fahotana, raha mbola eo zany le eloka, raha mbola eo zany le zavatra ratsy tsy araka sitrapon'Andriamanitra, dia zany tratrahitra no ararotiny devoly anakanana ny fahasoavana zay fa nomanin'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona ity. Ka andao hivavaka tsika arak'izay fanentanako zay, tena mivavah amin'ny fonao manontolo. Ho anareo izay vaovao sambany manarika zao fotoam-pivavahana zao, enina ianareo any atokantrano ho any azy, aoka ndrainjary hivavaka ianareo tahaka nataon'ireo apôstôly. Hoy ny Baiboly, niaraka nanandratra ny feony izy rehetra, zany hoe samy namoaka tao am-pony izy rehetra nanao vavaka. Zay mihitsy ilay takin'Andriamanitra, ilay ho ampiaritsika zany ao anaty ity fotoam-pivavahana
iarahantsika manao ity ka dia ndotsika tonga dia vavaka avy hatrany tena loarina atao fonao ao mivavah ny fonao manontolo mivavah ny fonao manontolo sa mivavaka aza izy misotranao zahay Andriamanitra misotranao no ty androandroany ity fotoana zay afana miaraka mivavaka tompo Andriamanitra mpanomponao dia manotena ho anao ohatra fiarako anao avy alohan'ny eloko rehetra sy fatsoko rehetra Andriamanitra indrindra ny fisainako sy fanandratsy avy alohan'Andriamanitra tsy ataona alota mihitsy dia olona ny tetikady lay voatokana ho an'Andriamanitra lay masina an'Andriamanitra lay taranaka famezam-boninahitra an'Andriamanitra zao le alasao amen Andriamanitra lay tsy mivoarao maninoanandraky zay ka dia miasa mitenako mampiafafafana fotsiny apitaka mirapana vonaminao tranotra miamozina tampateroplay fanamozina azy mivady tsy fifanamozina manalala fa tsy tolanozina fa tokony hitsodrano Andriamanitra le soroko zany mozina tonivavitra tanako amin'ny anaran'i Jesosy tompo Andriamanitra tsoratsy foko tam'le lasamboka tam'le lanadrano orla izandrehatra mifona aminao miampo etoritranao ao famasina ho antompanatsara anina fiainana kasitranao ao Andriamanitra amen esory ny avinavo ny fonao ibeboa miteniteny foana nataonao mivavaha ny fonao rehetra mialamy ny fahotana mialamy reo eloka vitanao raha manao fifonana ianao dia iserin'Andriamanitra monjy anao anafaka anao amin'izany zavatra ratsy ny ananao zany mihaino ny vavaka ataonao Andriamanitra androany ary noho ny an'i Jesosy Kristy sy ny rany nalatsaka teo ambony azy fijaliana dia miela ny eloko rehetra Andriamanitra amiela ny fahatosoanao ray manontolo izy ary ho an'ireo izay mangetaheta fo madio dia hodioviny tokoa ny fonao ho avoazo ny fonao dia aza mamerina zavatra ratsy intsony ianao manomboka androany Hallelujah. Nada wana wela raikyo zao de teu diau maniria kina trachana
tsakany tananao Itamiao Raio Malalo Rasunita Naku Itamiao Raio Malalo Rasunita Naku Nandao anao ela o raiky io Jesosy no anambarako raha tena nanao vavaka fifonana na vavaka fibebana tamin'ny fonao rehetra anao teo nanapa-kevitra ka nesoronao taminao ny ratsy rehetra na inona endrika ny sehoany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy voavelany eloko ao voavelan'Andriamanitra ny eloko ao asoteka mafy be ho an'to Alleluia ary mbola tonoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy andalo fotsiny ty taona 24 zay tiavintsika ity ray volana sy tapany sisa dia valina tanteraka ny taona fo anatin'ray volana sy tapany andray zava-tsoa ianao andray fahasoavana ianao ho tahina ianao hiakatra fampiananao ho tanteraka nezany Alleluia ary farany dia ho iaho hoe za manaiky mpiampony devoly ianao hoe ianao ve mbola anatena inona amin'ity taona ity efatra amin'ny janvier anao talohan'izany aranao ny devoly ny andrandra zavatra tamin'Andriamanitra aiza le izy mandriky teny androany mbola tantara tsy miova tantaranao za manaiky mpiampony devoly tak'izany ianao amen mbola ondray izy ga tsy hitanao lay aretina Covid-19 teo iny tsy hitanao tondra olana ho anao ve iny tondra olana teto firenena dia mbola manatena iny ianao amin'izao ray vola sy tapany milon'ny amarana taona izao ry havana malalo raha mbola manompo an' Jehovah Andriamanitra lay rain' Jesosy Kristy isika raha mbola miazona ny finoana an'Andriamanitra isika dia tiako milaza aminao fa na dia amin'ny ora farany aza dia mbola afaka manatena zavatra lehibe sy mahagaga avy amin'Andriamanitra ianao Alleluia resona lehibe ho antsika ny tantarandreo zanak'Israely zay tonga teo alohan'ny ranomasina mena rehefa tonga teo ry zareo dia nidinidinika aloha hoe ahoana nataontsika ranamana fa ranomasina ny atao lohany kanefa tsy maintsy tohizana dia ahoana anao tao raha mbola nidinidinika iny ry zareo tazana tompo maso nreto ny miaramila ny Egyptianina manesika avy atao fara tena manao viveriny eny anao zay amabonina ny zanak'Israely rehetra teo alohan'ilay ranomasina mena teo alohan'izany maro ny taitra maro ny vatom-po maro ny tena kivy tanteraka ary tsy vitsy tamin'izy ireo no nanometsiny any Mosesy mpitarika ranomasina mena ny eo alohany ahoana ny fomba amonjena teny ny Egyptianina vata fara efa mifofony eny manao ny antso zavatra anao zay amabona ny zanak'Israely fa teo indrindra no nasehon'Andriamanitra hoe na dia amin'ny ora farany ary mbola azo antenainao
zany ny andriamanitra ivavahantsika na dia amin'ny ora farany azy dia mbola azo tenaina. Alleloia. Ahoana ho iandriamanitra tamin'ireo zanak'Israely tamin'ny Mosesy, ry Mosesy aleny tianao sararoa io rano io. Mosesy ihany koa moa lehilahin'Andriamanitra manam-pinoana rehefa niten'Andriamanitra dia nino izy, rehefa niten'Andriamanitra dia hoy izy hoe possible izany hoe za no anasaraka ny ranomasina niresi ny tena niazakazaka izy na dia fatidazy niazakazaka ny akanany ranomasina mena natsotra ny tanany niaraka tamin'ile tena akory za magaga tonga dia saraka roa ny ranomasina. Tamin'ny alalan'izany no nentin'Andriamanitra namonjy zanak'Israely. Nahita niny ny Egyptianina dia mba nitetateta hoe indetsika foany reny tsy hainy mantsy fa io ranomasina mena sokafana io nge tsy natao ho an'ny daholo be fa natao ho an'ny voakan'Andriamanitra ho famonjena voakan'Andriamanitra. Ka raha niteteteta tao reto Egyptianina voatonga tena mpivoateny naverin'Andriamanitra tamin'ny lohan'ny ranomasina tonga dia safotra tao izy rehetra. Tanteraka ny Egyptianina tanteraka le teny nataon'ny Mosesy manao hoe aza matahotra anareo ny Egyptianina zay hitanareo anio tsy ho hitanareo ntsony mandrakizay. Jehovah iady anareo fianareo kosangina. Ka hoy aho hoe nosoratana zany tantara zany mba ilazana antsika fiangonana fa na dia amin'ny ora farany ary mbola mahazo manantena an'Andriamanitra isika. Amin'ity taona ity ray volana sy tapany sisa hoy aho dia hivalina tanteraka ny taona 2020 amin'ny anaran'i Jesosy. Andray fahasoavana amin'ny karazany ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho tafitany ianao amin'ny anaran'i Jesosy isatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ane eo amin'ny fiainanao. Amen. Ho tanteraka izay manao amen mafy be. Alleluia. Dia ny voninahitra moa an'Andriamanitra irery ihany zao tsika dia efa iomakomany indray iroso amin'ny fandarana toy ny fitondrantsika ny fanatitra ho antsika fiangonana dia mazotoa manotondra fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary rehefa manao fanatitra ianao aza mba isan'ny olona matsapa ho voatery hoe tena pressé mipastera be mihitsy ka dia tsy maintsy manao tsy izay mihitsy lizy ianao nge raha no fanatitra kanefa teritery no hitondranao azy na izary matsapa mavesabesitra ihany sahirana ihany hoe mandray le fanatitra hoetin'ny olona vokatry ny teritery. Fa ianao raha manao fanatitra dia ilaina hoe vokatry ny fo ary ilaina tanteranao amin'ny finoana inkolo izy. Ary ianao mila manao défi mihitsy masa tena hoe anao sakrifisy hitondra fanatitra, hitondra rakim-pisaorana ohatra na hitondra rakim-boady mihitsy na hitondra ny ampafolony zay ny tahin'Andriamanitra. Mila manana tanteraka zany vokatry ny fonao ianao ary arana finoana. Amen. Ary manao sakrifisy ary ianao hoe tena ataoko ty rangahy tena ataoko ity dia tanterao finoana tanterao fanantenana fa ny Andriamantsika avy any ambony mitazana atsika ary no Jesosy hita voantsika dia hita voninahitr'Andriamanitra ianao. Amen. Ka dia mandrotsika zay tondra ny ampafolony ny tahin'Andriamanitra anao na tondra ny rakim-boady na rakim-pisaorana eteny loana dia rehefa avy eo tataza manokana eny an-toerana ny fanatra fanaontsika mazatra. Ankatantsika reto mpitariky reto iroso anetanatsika amin'ny hira fanompona an'Andriamanitra. Afaka mandroso rehetra antsika izay anatitra ny ampafolo-karenana ny rakim-pisaorana zany. Fisaurana
dia misaotra ny tompo isika tamin'izay fahafahantsika nitondra fanatitra teo zay a amin'ny anaran'i Jesosy a onerin'Andriamanitra ny izay nataona ho azy. Amen. Avy hatrany dia mety toerana reto namany reto. Ny filazana aloha dia tahaka izao a. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hovaintsika kely ny rafitry ny sampana ato amintsika na ny groupe misy ato amintsika. Raha sitrapon'Andriamanitra ato zany a dia isy fanamboarana kely. No zany zany a dia ato ihany koa dia isy karazana fampiofanana, fampianarana omena andreo olona zay tena mangetaeta hoe hiasa ho an'Andriamanitra, satria fantany fa natao hiasa ho an'Andriamanitra izy mandritra ny fahavelomany eto ambonin'ny tany. Na dia tsy manana fotoana be dia be, lava be anaovana zany asa ho an'Andriamanitra zany aza izy, dia no ny etaetany dia hiezaka izy anokana fotoana na dia apahany ao anatin'ny herinandro ary a atokany hiasany ho an'Andriamanitra, atokany andraisany andraikitra eo amin'ny asan'Andriamanitra. Mila olona tahaka izany Andriamanitra. No zany zany a dia misaotra ny tompo isika tamin'izay fandaminana niainantsika hatramin'izay, fa misaotra ny tompo isika ny amin'izao fandaminana vaovao zay atao ho antsika izao. Dia raha sitrapon'ny tompo zany dia isy formation fampiofanana ho an'ireo zay tena mangetaeta tena hoe hiasa ho an'ny tompo aho. Dia asabotsy ho andro anaovana fampiofanana io, fa dia mbola hoeninareo mendalana eny hoe roviana no tomboka le izy, ka dia aoko vonina daholo nafiry amintsika toga eto a hiarika zany fiofanana izany. Amen na meteza ianao andray andraikitra, meteza ianao tena hirotsaka tsetra amin'ny asan'Andriamanitra. Mandrapatokan'io fotoana io anefa ny groupe tsiraray avy dia mbola mivory normal ihany ny par groupe, dia izay ny andraikitra atao dia mbola izy ihany miandraikitra, fa rehefa vita ny fiofanana dia amin'izay no apetraka ny fandaminana vaovao. Matoka fa tena hiazakazaka be mihitsy fandrosony izao asan'Andriamanitra hamonjy ny fotoam-pivavahana andavanandro toy ny hoe talata sy alakamisy. Efa nanentanako anareo mandrakarivo zany fa tokony fanahany na ny ara-panahany ianareo. Nareo sao androany a miditra amin'ny valora, dia ny fotoam-pivavahana tolakandrotsika miditra amin'ny 12 ora sy miditra amin'ny 2 ora, dia mezay ianareo amonjy ny ray amin'ireo. Aorina kely eo moa zany dia fa isy ny sakafo ao amin'ny buvette ho anareo izay mba tery hoe zay amonjy amin'ny 12, fa apetraka pilatanany tombo daholo le izy. Zay mahatonga hoe isy fampiofanana ho ataoko ho anareo. Dia zay zany no filazana iveriko hoe tena lehibe a mba tiako zaraina ho antsika rehetra, ka dia mirary fahasoavana, mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika. Tsy andalo fotsiny anie ty taony ity, andray ianao, andray zava-tsolanitra ianao, andray tahaka izany ihany koa ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo any. Alleloia! Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra hivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra izay ambarako. Raha eo tonga amin'ny fotoana zay hitondrako ny hafatra avy any aminao aho ho andreto fiangonana zay tonga tato amin'ity tranonao ity, ary ho andreo olona zay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook na aiza no misy azy. Fotoana anambarako ny teny. Amen na za tena resy lahatra ny amin'ireo olona marobe ny jorovam-volombelona, fa atao anatin'ny fotoam-pivavahana natao tahako izao izy dia sitranin'i Jesosy teny atoerana ka ho sitraniny ianao izay marary. Tahaka izany ihany koa ny manana olana dia ho vonjeny, tsika zany amin'ny tontolo ity ho tahina, ho tanteraka amin'izay mino anazy zany. Manaraka izany a ny afatra entiko anareo androany dia afatra zay efa nentiko teto ihany izy ity a angamany 2 volana lasa zay, fa ho andreo zay niditra tamin'ny 7 tamin'ny 9 ora sy zay niditra tamin'ny 10 ora
lay afatra netiko ka dia zao ho averiko zao ndray le izy ka raha nisy taminareo efa nandre dia misoran'Andriamanitra fa zany ny famantarana fa tena tian'Andriamanitra ho tanterana aminao zay eniny sofinao tamin'izay fotoana izay ho an'izay tsy mbola nandre moa dia aoka iomana tsara ny andre ny andray fa zay mbara eto ho ataon'Andriamanitra ho fiainanao tokoa amena eno tsara zao fanambarana lehibe etiko ho anareo fiangonana izao ho anareo tonga eto ho anareo zay any amin'ny be noetiko anareo ny Andriamanitra vavahantsika lay antsoina hoe Rain Jesosy Kristy sady raintsika kristianina rehetra tonga eto dia ambara amin'ny baiboly sady ambarako ampasahina fa Andriamanitra ny fampitomboana izy Andriamanitra fampitomboana izy ary tena mahay mampitombo an'izay eo 10 dia ampitombony lasa 2 na lasa 12 tsy zany fa raha mampitombo io Andriamanitra io dia ataony mitombo 100 eny mitombo 80 eny mitombo 30 eny amena ary tena ho ataon'Andriamanitra mihitsy le izy ho ataon'Andriamanitra mihitsy zany amin'ity androandroany ity halleloia any amin'ny Matthieu 7:10 any 7:20 dia nisy fanoharana ataon'i Jesosy afafy ny vo ka rehefa afafy ny vo dia mamoa avy 30 eny 80 eny avy 100 eny zay zany ny fiainana miaraka amin'io Andriamanitra io ny azy araka nambarako tamin'ny fotoana ny truc ty teny ity dia tsy addition no ampiasainy fa multiplication no ampiasain'Andriamanitra amena ny fomba hitoko anazavana azy ngamba dia zao mety ho azahoantsika azy aingana Andriamanitra tsy mampiasa plus fa mampiasa fois zay le izy tsy hoe 50 miampy 50 no ataon'Andriamanitra amintsika raha zay matsy dia 100 50 ampinina 50 100 50 plus 50 100 fa ny azy fois ny ampiasainy multiplication ho ia zay ngamba nazahoanareo azy raha 50 ampitomboina 50 firy 500 sy 2000 50 ampitomboina 50 500 sy 2000 tanao tena misy elanelany be mihitsy hoe 100 50 ampinina 50 100 sy 50 ampitomboina 50 500 sy 2000 zay zany fiasan'io Andriamanitra io zay lay Andriamanitra rain Jesosy Kristy zay lay Andriamanitra zay raintsika ary ivavahantsika sy itopotsika mandraka ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay amin'ity fotoam-pivavahana ity avy any an-danitra izy no mitsinjo zao fotoana zao ary vonona anamarina zao fampianarana hitiko anareo zao Jesosy raha teo ihako efa eto izy araka teniny hoe naiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia voany ao ary eto izy mba hiasa anamarina zao afatra etiko zao ka raha mino anao raha maketa ety anao vonina ny andray anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra ho hitanao voninahitr'Andriamanitra fa tsy addition mihitsy no entiny eo aminao raha ampitombony eo an-tananao fa multiplication no entiny aminao ampitombony eo an-tananao ame ohatra voalohany ity rehefa nahary ny olombelona io Andriamanitra io ka nametraka azy tao amin'ny saedeny dia zao ny tsodrano nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany maro fara ozy izy miabetsaha ary mameno ny tany zay ny tsodrano nataon'Andriamanitra tsy nilaza mihitsy Andriamanitra hoe rehefa petraka eo ianareo ry Adama sy Eva fa ianareo mantsy ny olombelona no ariko voalohany indrindra dia zao afaka heritaona vaovao mafaly miampiray ianareo sy volana zaza ho kibo miampiray ianareo dia lasa telo mianaka ianareo
afaka rotona ataoko miteraka kambana I ramatoevo dia lasa telo ny zanakareo dia mianaka anareo dia afaka telo taona dia ohatr'izao tsy addition taxe zany no nampiasain'Andriamanitra fa ono izy maro fara miabetsa mameno ny tany zany hoe tonga dia vraky be mihitsy taranako omen'Andriamanitra ny zanak'olombelona antoko dia vakitsika voasoratra ato amin'ny Genesis toko voalohany dia 9:20 zao voasoratra ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka tarehintsika aroka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy latsy vavy no namoronany azy 9:20 ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanompo azy tsy hitanareo voasoratra ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany Andriamanitra fampitomboana zany io Andriamanitra ivavantsika io ohatra faharoa ihany koa nanapa-kevitra Andriamanitra ndray andro fa omena taranaka I Abrahama sy Sara efa nahazo taona zareo tamin'izany fa tsy mbola nahazo taranaka nefa naniry ny mba hanana taranaka dia niona tamin'ny Abrahama sy Sara Andriamanitra dia nanome teny azy ireo hoe omeko taranaka anareo amen omeko taranaka anareo dia ary ny taranaka omeko anareo dia tsy taranaka anankiray na taranaka anankiroa fa ny taranakareo jereo nikitanao izy izy fa raha mahisazy anareo dia ho takizany ny amarony ary jereo ny fasika any amin'ny ranomasina raha mahisazy anareo dia ho takizany ny amarony zany hoe io Andriamanitra io zany rehefa manome dia tsy hoe manome amin'ny alalan'ny addition hoe hoy aho hoe fanampinana hoe plus nampiasaina fa manome amin'ny alalan'ny multiplication hoe fois zany fois nampiasaina hoe fampitomboana no ampiasaina dia niandry izy mivady niandry zany taranaka marobe zany tsy tonga ihany le taranaka antitra ihany izy mivady io ny baiboly I Abrahama efa manitsaka ny 100 taonany Sara efa manitsaka ny 170 taonany ary ambony zany efa nitsajaza mihitsy Sara impossible raha maha-olombelona ny mbola azahoana taranaka fa izao raha nitaom-pon'izy mivady dia tsy niova mihitsy zao no ambaran'ny baiboly mikasihany amin'ny Abrahama manokana na dia efa tsy nisy nanantena azy dia mbola nanantena ihany izy fa horainy maro ary nampaherezy finoana izy fa izy dia anana taranaka marobe tahaka ny fasika ary tahaka ny kintana ary na dia sara azy dia ambaran'ny baiboly fa finoana no nandraisany zaza hipetraka tao an-kibony na dia efa 70 taona aza izy zay le voalazany Hébreu 11:10 vokany akory zavamagaga fa tena rabaky teny nahazo taranaka Abrahama ary lasa taranaka be dehibe tsika zao no anisan'ny taranany zay rehetra ninao Jesosy dia ho baiboly hoe taranaka Abrahama ianareo zalika tefika sa tahaka ny saka ianareo asio teka mafy be tompoko andao vakitsika voasoratra ato amin'ny Genesis 2:20 dia ny 5:12 zao voasoratra dia niatso any Abrahama fandroany tany an-danitra lay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehovah satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay latokanao
dia hita ianao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho taka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho taka fasika izay namoron-dranomasina ary ny taranakao azo vavady fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny tenika anao sy zaza tokany na zaza rolomeko anao ry Abrahama fa dia ho maro taka ny kintana eny amin'ny lanitra ary maro taka ny fasika eny amin'ny ranomasina zay matoka amin'ny teny manao hoe ny Andriamanitra ivavantsika dia Andriamanitra mifampitomboana amenna ohatra fatelo ihany koa ndre mandeha nazy baiko tamin'i Jesosy reto mpianatra 12 lahy zao mibaiko nomeny Jesosy andreo mpianatra omen'ireo sakafo reo olona be dehibe reo satria nisy tamin'ireo mpianatra nanatona Jesosy dia hoy ireo mpianatra tamin'i Jesosy mpampianatra ô efa telona zao no niaran'reto olona be dehibe reto tamintsika tety amin'ny tany efitra tany mangina ity efa telona zao hitanay fa nanara-maso zay jerijery zay fa efa lany vatsy reo olondreo lany sakafo reo olondreo ny andro anefa efa miariva ihany mpampianatra eo raha vao ny vahoaka ry zareo indray no mibaiko an' Jesosy raha vao ny vahoaka avy aloha zay andeha ody any an-tanàna mba andeha vidy-sakafo fanoana ny olona ngambany tsy tena fantatry reto mpianatra ho iza moa ity tsy fantany io le Messia io le Kristy ka nevery fa mitovy klasy aminy zay na tonga azy ny teny tamin'i Jesosy hoe tena tsy takatry ty mpampianatra ty mihitsy fa ny olona ngenony tokony ravana vahoaka zay na tonga an-jareo sa ny teny zay tamin'i Jesosy ka rehefa ny tena zay tamin'i Jesosy reto mpianatra zao navalin' Jesosy azy omenareo hanina izy omenareo sakafo izy fa aza paritaka aza velamody ny anana teo ry zareo ny anana ny mpianatra rehetra ndia Jodasy misy ohatrinonao ividiana sakafo dia hoy ndia Jodasy tsisy efa lany tsy misy intsony ata anaty kitapo dia ahoana zany hoy ny mpampianatra hoy ngaraby omenareo hanireo amin'ny fomba ahoana moa zany rahalahy amin'ny fomba ahoana raha mbola niady hevitra teo ry zareo dia iny nisy anankiray nipotra avy any mpampianatra eo ity mba misy participation kely fandraisan-jara kely ka rehefa avita inona moa izy ity Andréany no anarana mofo anankidimy ny entiny tany ary trondro anankiroa fanampiny participation tsy ny lavin'i Jesosy iny ty ataonao ry zandry iny fety avoky olona be dehibe fa otaty ho izy otaty dia niraisin'i Jesosy dia nataony vavaka entre parenthèse aloha ho antsika fiangonana rehefa mba misy fanentanana anentanana ianareo amporosiana ianareo ohatra hoe vito toko-tampiangonana antsika ohatra hoe anamboatra trano fiangonana antsika dia hoya hoe ny mety mandraisa anjara foana ianareo fa mahafaly ny tompo ny fandraisanareo anjara amenna ny fianana kristianina dia zay mihitsy ny ampianaran'ny baiboly ho an'le biziny ena dia zany aranao dia zay misy eo tananao afoizo ho fandraisanao anjara fa mahafaly an'Andriamanitra zany akasiran'Andriamanitra zany ary lalam-pitahina ho an'ny asan'Andriamanitra sady lalam-pitahina ho anao ihany koa voarainao ve zay afatra entre parenthèse zay voaray ve ny afatarako voaray dia ataovy tahaka zao ary ny tananao ampidino ary ny tanana tompoko dia niraisiny Jesosy ary lay mofo dimy trondro anankiroa dia nety teo anatrehan'Andriamanitra nanaova fisaorana vita fisaorana dia nomeny andreo apôstôly zarazareo ty izy ho andreo olona marobe dia niraisindreo apôstôly dia tsy haiko aloha zay tao an-tsainy zareo tamin'izany fa tsy voasoratra ao anaty ity moa le tantara fa dia ty ny nagaga rehefa tena no zaraina le mofo dimy ny ambotro ny roa mofo dimy sy trondro roa efa voata teo natrehan'Andriamanitra akory za magaga fa olona mihoatra 5,000 ny isana lehilahy fotsiny ny ampy vehivavy tsy haiko double ny vehivavy ny ampy ny ankizy
tsy haiko firianaka isaka mivady voko daolo izy rehetra ary rehefa nierika ireo mpianatra nangonina sombotsombon tsy lany satria ho jesosy angony zay sombotsombon tsy lany rehefa nangonina akory za magaga fa mbola nisy ambony 12 spika 12 arina mofidimitra anakiroa zany zavatra nitranga satria nahoana satria ny Andriamanitra lay antsona hoe rain' Jesosy Kristy lay antsona hoe raintsika satria Jesosy Kristy le zanaka natokan'Andriamanitra zay ny rano hoe ty ambony tany dia ambaran'ny baiboly hoe Andriamanitra ny fampitomboana izy tsy mampiasa addition mihitsy izy raha mampitombo fa multiplication hatrany no ataony tsy hoe nisy mofo dimy teo dia ny ampitrondro roa dia mbola nanao fanentanana izy so dia mbola misy mofo akoatran'izay eny aminareo atabatambaro zalahy atabatambaro tsy zay no nampiasain'i Jesosy fa avy hatrany dia hoe multiplication amin'ny alalan'ny fakakana zay ataoko dia navoky olona tsomby 5,000 halleloia ary no ny ariva ny andro dia nanatona azy mpianatra ka nanao hoe tanao nanatona azy mpianatra tena mahavariana ny Andriamanitra indray ty ny Mesia ny Kristy indray ty no toroany hevitra fa tsy dia matakadavitra angambany tany foana eno tsara hitenin zareo tany foana ity ary efa riva ny andro zao raha vao ny vahoaka mba hakanesany eny amin'ny vohitra hividianina ho azy teny Jesosy tsara zany sokevitra ro za fa saingy zao andivo 1:40 fa ho Jesosy taminy tsy tokony andeha izy omenareo anina izy andivo 7:40 fo ny mpianany taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofidimy sy azany rano roa ary hoy izy eto aty amiko zany dia sainy mipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary niraisy mofidimy sy ny azany rano roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nisotra ary no nefa nivakiny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangonina ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nafeno arona 2,10 ary zay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza ambehivavy ny Andriamanitra zay ivavahantsika ny Andriamanitra zay tompontsika miaraka amintsika eto izy amin'ny teatra androany ity Andriamanitra ny fampitomboana halleloia halleloia tena magaga tak'izany io Andriamanitra io ary na teo amin'ny resaka lafiny ara-panazy lafiny asan'Andriamanitra ny jereny dia tsy addition mihitsy no ampiasain'Andriamanitra raha mitany asan'Andriamanitra mba androso ny tompoandriamanitra fa multiplication foana no ampiasaina ohatra izao taorinany ny akara Jesosy ho any an-danitra 20 sisa no tavela tamin'ireo olona zay nandray ny famonjena dia ireo no nyraisaina niaraka vavaka tao amin'ny efitranombony anankiray dia tamin'izany no nilatsaka ny fanahy masina dia taorina ny filatsan'ny fanahy masina dia akory ny zavamagaga fa tsy hoe 20 nisany zareo dia nilatsaka ny fanahy masina dia taorina an'izay dia mba lasa 70 ry zareo na lasa 10 indray ry zareo tsy zay fa donc katsikatsy dia niampy 10 avy eny lasa 25 fois plus zany lay 20 ka natoka azy reo 3,000 miampy 20 isy tsy addition no nampiasain'ny tompo tamin'izany raha nampandroso ny asin'Andriamanitra izy fa multiplication andoika vakitsika voasoratra asin'ny apôstôly 2 dia ino tsara ny voasoratra 9:7 ary zay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona voananampy ho isany tamin'izany
ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fimbonana ary ny famakinana mofo ary ny fivavahana. Tonga dia telo arivo no ndray mibebaka taorina ny filatsan'ny fanay masina tamin'ireo mpianatra ny isa 20 menata. Riavana malalo zany tantaratantarako aminareo rehetra zany dia manambara sady manamafy fa ny Andriamanitra zay tompontsika ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra fampitomboana ary rehefa mampitombo izy dia tena tsy takatra sy saina zavatra lehibe sy magaga zay ataony. Amen. Ary eto ihany koa dia matsiaro tantara anankiray ao anatyity baiboly ity ao amin'ny mpanjaka faharotoko fahaefatra ao 1:1 amin'ny 1:7 dia nisy tantarana vehivavy anankiray. Io vehivavy io dia vady ny zanakalahy mpaminany, zany hoe vinanto ny mpaminany. Dia indrisy fa tena nampalahelo ny tantaram-piainana. Maty ilay zanakalahy mpaminany vadin'ity vehivavy ity, ary maty na miala trosy, maty tsy nahefa trosy. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia tonga tompo-trosy. Azafady madama kely fa ailo tsara kapa ny zava-misy fa folo favelony vadinao ianao nahita ny fifanarana tamin'izany, fa nindrambola taminay izy, nindran-javatra taminay izy, ary oifainy izy io kanjo mo maty izy. Ka izao zany ilainay ny fanananay, ilainay ny zavatray. Dia efa mba niandro zahay, efa niandra mambola, niandra mataonana, tsy voefanao le izy. Ka zao ny sosokevitra omena ianao ry madama kely omenao ahy zanako roa lahy mba hiasa, mba ataona iandevo, mba ho fanefanany trosy. Mafy tamin'ilay ramatoa zany, enjana tamin'ilay ramatoa. Andriamanitra izay mivadiny tsy nahefa trosa, dia zanakay ve mibabo ny vokany ho atao andevony olona ho fanefanany trosy. Andriamanitra mafy be zany, tena mafy toila tsy zakany atotoko zany. Normal raha ohatr'izany ny fiainany zavatra traka tamin'ilay vehivavy fa raisy mitoerana misy anao. Fa tena enjany zany, olana zany, tena olana tsy voavahy zany, ary tena tsy voavahy nandeha volana, nandeha ny taona fa tsy voavany mihitsy. Sorina nefa Andriamanitra. Teo ilay ramatoa no tonga saina hoe fa maninona moa ny ady rery, andeha anatona ny mpanompon'Andriamanitra, anatona ny Elisy lelan'Andriamanitra ao, hitatarana zao olana mianjady amiko zao. Dia nanatona ny Elisy izy, dia nitantarainy tamin'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra ny zavatra manjo azy. Dia hoy Elisa taminy, antar-parantesy indray ty ianareo manoloana ny olana misy, tsika nge manana an'Andriamanitra mpamonjy asa dia mieritreritra loatra na hoe hiazakazakatsy na izakazakely roa, na hoe alohaloha akarivotra kely tsy vavaky intsony fa akasaina kely aloha fa tena efa bota be mihitsy ny lohako zany zao manoloana ny olana. Tsy vaolana zany fa aoka hitotika amin'Andriamanitra ianao, na farafaratsiny manatona mpanompon'Andriamanitra ianao. Halleluja. Dia ahoanao Elisa taminy, inona nefa zavatra misy aminao ao? Dia zao ny tenin'ilay vehivavy, ny mpanomponao tsy manana afa-tsy menaka eraka ny tavoahangy sisy ao an-trano menaka kely eraka ny tavoahangy. Ay fe zay ny anananao. Zao ary ny sosokevitra omeko anao raha madama kely mandehana anao mindram-bilany any amin'ireo namanao manodidina, ary vilany tsy misy na inona, aza atao vitsy misy dika zay teny zay aza atao vitsy, milina mitondra zay zakanao ianao. Dia rehefa tonga io vilany io dia midira no efitranonao ianao, tia lazao amiko izy fa efa tonga ianao. Dia na dia nindram-bilany tany izy, ary nampahery ry avana malala, tena mampahery dia zao nino zay lazay mpanompon'Andriamanitra ty vehivavy ity. Eny efa tian'Andriamanitra ho tahina tokoa izy
ka tsy ndrorosainana ny salasala tamin'le teny natao mpanompon'andriamanitra fa raha olona tsy natahotahina izy de ozy izy inona koa ty ataonyty mpanompon'andriamanitra ity troso koa rehefa tsy voaefaka mbola saina mindrambolany ray ve analabaraka tena tsogaga ny olona efa naniny ranona lasa dalaka ranona tsy zany teo an-tsaina ny olona rehefa tena hoe otain'andriamanitra de lasa tsotra tahaka ny zaza tena tsotra tahaka ny zaza ho mpanompon'andriamanitra zao no ataonao de manaiky izy tsy misalasala tsy milorosaina tiako ianareo fiangonana tonga eto ho tahaka izany daholo misy alazainy mpanompon'andriamanitra ho resy lahatra ny amin'ny teny ataonay mpanompon'andriamanitra ary anaiky zay torevitra omena ianareo zahay tompo tsy manolo tsanolo bato mafana anareo sanatria tsanolo voana anareo zay fa zay lazain'andriamanitra aminay zay perak'andriamanitra aminay no ambaranay aminareo mety tsy araka ny sainareo sy nieritreritrareo fa raha inonareo seky anareo de hitondra fagagana hitondra famonjena ho anareo zany alleloia de lasa tokoa ty madama kely ity nitetiny manodidina nindrambolany de rehefa azo le volany be debe tena be debe mihitsy de netiny tao an-trano de natsony elisa de hoe elisa taminy alay vozy izy le menaka eraka tavoangy ao aminao da idino ao anatin'ireo volanyreo fa rehefa vitsy de atsondray de niditra tao anaty efitrano zany miara-matoa miaraka amin'ny volany nampidinina le menaka koseny masony sapaikelo ohatreo le volany hoe manofy feno le volany asa 34 kaba le volany de ho izy tamin'ny zanany ampidino ndray volany manaraka de nampidina to le menaka gaky izy mbola feno ndray le volany le menaka rehefa tsy metena ritra de nalefa daholo volany-drano tonga de feno menaka asana 4 litra izy teo na 4 litatra fa de feno daholo ampidino ndray volany manaraka de olona izanany tsisy volany tsonyneny de nitsahatra ny deloilo de natsona le mpanompon'andriamanitra vita tompoko zavatra nampanaovanao de o le mpanompon'andriamanitra mandehany amdio ny menaka de rehefa lafa efontrosan'olony ary zay sisambony ivilomanao sy ny akonanao de ina ny zavatra nitranga tena mampaheraka le izy tsy hoe le menaka raha tavoara nanao mazizi teo andriamanitra nanao popopopopo de lasa roa tavoangy tsy zany mihitsy fa ny andriamanitsika andriamanitra fampitombona tonga de menaka amina lititra marobe ny tonga teo rehefa natoky zay ny olazain'ilay mpanompon'andriamanitra lay madama kely vadiny zanaka lahy mpaminany amen de namety koa lay menaka lafo ny menaka rehetra nefaina trosan'olony ary jerena le ambombava mbola multiplication ko le ambombava tsy hoe lanitrosa daholo fa mbola be de be afaka niainan'izy telo mianaka nandritry ny taona maro le izy entre parenthèse any keo rehefa mba hananan'olona voly ianao tompoko hananan'olona trosa aza mba mieritreritra ny azona ny trosa hoe tsy alefa trosa zany ianao efa nitrosan'olona ndrindrindrindra moa ka hoe efa nitahina ihany ianao dia efa nitrosan'ny olona fa zany ny sitrapon'andriamanitra ho antsika mpivavaka sitrapon'andriamanitra ho antsika olon'andriamanitra amen misy masy karazan'olona rehefa tena tahina izy de ohatra ny tsy fony bangana le volany hoe anefanatrosa ny tahin'andriamanitra anao de hoe aefa nitrosan'olona fa raha mihina anao ny ambony eo ampitomboko ataoko ampitomboko multiplication ndray ka hanana ny ampy anao amen atoato efa nitrosan'olona ho anareo indrindra fa efa nitahina efa malaka nitrosan'olona zay ny mety zay ny tsara indrindra halleloia andoaky efa kitsika ny voasoratra momba n'izay tantara zay ato amin'ny mpanjaka faharoa no vakitsika toko faefatra manomboka amin'ny dininy voalohany ary nisy vehivavy anankiray vady zanaka mpaminany nitaraina tamin'ny elisa hoe maty mivadiky mpanomponao ary ianao malala fa natahotra Jehova ny mpanomponao nefa toka topotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony andiny faharoa de ho ilisa taminy inona ary no ataoko anao
lazao amiko inavy no anananao ao an-trano fa ora vehivavy ny ankizy vavinao tsy manana na inona inona ao an-trano afa-tsy diloilo retavoaramonja ary ho izy andeha mindra-pilany any amin'ny namanao rehetra manodidina dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy ary rehefa tafiditra ianao dia aoka rindrim-baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao ary mandiny amin'izany vilany rehetra zany dia atokany zay feno dia niala teo amin'ny raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy fa reniny kosa nanidina ny diloilo ary no ny feno ny vilany dia ho izy tamin'ny zanany hitondray vilany ray koa aho fa ho kosa ireo tamin'ny tsy misy vilany intsony ary dia nitsahatra ny diloilo dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ho kosa izy mandeha ihany amin'ny diloilo ka anefao zay trosan'olona aminao ary zay sisa dia ivelomanao sy ny zanakao riavano ambarako ampasahina eto ilay nambarako tery aloha hoe ny Andriamanitra lay antsona hoe rain' Jesosy Kristy sady raintsika Jesosy Kristy lay voalaza hoe maty teo ambony azy fijaliana nandatsika ny rano teo ambony azy fijaliana ka efa neketsika ho tombo sy mpamonjy ary miraitsika ka monina sy mitoetra ato anatsika izy no Andriamanitra ambarako ampasahina fa Andriamanitra fampitomboana tsy addition no ampiasainy aminao raha mpitombo ny eo an-tananao izy na hoe amany olana fiainanao fa ny azy multiplication no ampiasainy amen zany ny tantara voalaza anaty ity baiboly ity izy ihany koa no tsy miova ho maly Seigneur mandrakizay tsy miova ny ray tsy miova ny zanaka dia Jesosy tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny tenin'Andriamanitra tsy miova ny tenin'Andriamanitra taloha Andriamanitra fampitomboana izy malaka kehitriny mbola Andriamanitra fampitomboana izy ary amin'ity androany ity dia nyray andraikitra fiainantsika izy ampitombo ny eo an-tanantsika amen ray vola sy tapany sisa dia farana ny taona maso matoky isika tomoko mahino anareo fa afaka ny ampitombo ny eo an-tananao izy tsy takatra sainao hoe amin'ny fomba hoana re amin'ny fomba hoana re fa androany dia ambarako ampasahina amin'ny finoana fa afaka ampitombo ny eo an-tananao izy halleloia halleloia zay ny antony tokany teny taminareo hoe andao hivavakintsika anao fifonana anao fibebahana ary hoe sorontsika eo amintsika daholo reo zavatra ratsy rehetra hita tao fiainantsika ny fontsika maloto atao madio ny fontsika tsy namela eloka amela eloko ao fotsitsika reo olona rehetra nananatsika alahelo ny fontsika zay hitao ny afinavina dia etsika ho avozina anaovana antsika fifonana sy fibebahana ny teniteny foana nataontsika na ny ozonozom-poana nataontsika rendretrarehetra matsy vato misakana ny fampitomboan'Andriamanitra eo amintsika io famahana olana sady ho fitahina ka raha tamin'ny fonsa efa manana tsy fokorana amin'ny anaran'i Jesosy mbola anana ihany mbola anana ihany mbola anana ihany halleloia halleloia ho tanteraka aminareo ane zany tompoko andao ary tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tena mangatany fanahy masina mba hanampy anao ka tokanao tena anana finoana be mihitsy hoe misaotra Andriamanitra misaotra fa eniko ny teninao efa eko le izy efa eniko fa androany dia voamay nahery voamay nahery nandre fa dia ho avy eo amiko zany ianao efa ny fona mantsy Andriamanitra ka namela ny eloko anao ka dia ho avy zany ianao ampitombony eo an-tanako tsy takatra sainao le izy ampitombony eo an-tananao Andriamanitra ho famahana ny olana misy aminao ampitombony eo an-tananao Andriamanitra mba tokany fitahina hitombo fitahina ka anana ny ampy anao ary le izy nytaona ho avy aloha dia efa fantatra fa hitondratsika ao amin'izany Andriamanitra fa amin'ity taona ity mihitsy no ambarako ampabe maso no hiasa amintsika Andriamanitra afaka mitsakana avy anao tompoko dia andaontsika rehetra hiaraka hivavaka takizany ihany koa ianareo ny tokantrano any afaka mitsakana avy anareo andaontsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay teny afatra nomen'Andriamanitra antsika izay
dia angatao fanay masina mba ametraka finoana ao anatinao fa hitratsetra Andriamanitra ampitombony ao an-tananao tonga dia vavaka dahotsika rehetra azy samy vavaka izy samy vavaka fony manontolo izy halleluja 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 amen 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 misotranao Andriamanitra misotranao 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 Andriamanitra halleluja halleluja mifanainao dia ho aminay mpanotonao ho aminay olonao tokoa amen Andriamanitra ny fampitombona ianao ka hitombony ao an-tanana ho famana olana hitombony ao an-tananay ho fitahina ho anay Andriamanitra amen 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 Alléluia, 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 Andriamanitra, Andriamanitra. Ianao mihitsy no antenana lay Andriamanitra mpamaolana ka ampitombonao ny ao an-tananay hivan'ny olana le Andriamanitra tompo fitahina ka dia eo ampitombonao ny ao an-tananay fitahinao anay ka manana ny ampy izahay manana ny ampy izahay amen 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 misotranao Andriamanitra misotranao 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 Andriamanitra dia angatako tsika rehetra mba anginina daholo a anginina daholo tsika rehetra dia roako ny fanaratsy a izay manana tetika ratsy anakanana ny fiasan'Andriamanitra tsy ampitombony eo an-tananao ho famana olana sy ho fitahina manana ny ampy manana izay toetra-panao sakana izay mantsy ny devoly efa nisy fotoana nambarako teto zany fa na dia teo azy ny fikasan'Andriamanitra akimpiany masonareo saintsainy zao teny entiko izao na dia teo azy fikasan'Andriamanitra anafaka zanak'Israely hiala tao Egypta ary hitondra azy ireo any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely dia naseho ny Egyptianina ny faratsy toetra ny faratsy ampanany ka nosakanany foana ny zanak'Israely ary na dia efa natsotra an'Andriamanitra ary ny tanana mahery tanana magaga mba entina hitsarana ny Egyptianina dia efa nilobava Andriamanitra hoe na dia zany aza dia tsy amelanareo andeha ny Egyptianina fa tamin'ny farany tsy maintsy nitrantsehatra tamin'ny hetsika lehibe indrindra Andriamanitra dia nasiana amin'ny Paska dia tamin'ny alalan'io Paska io tsy maintsy navotsitra teo an-tanany zanak'Israely ary tsy ny andro maraina fa ny alina ihany dia navotsitra teo an-tany Egyptianina zanak'Israely tiako ambara misy mpanakana misy mpanakana misy mpanakana ary ndre mandeha naniraka anjely Andriamanitra mba hitondra ny valim-bavaka tany amin'ny Daniela fa zao no tantarain'ilay anjely vao nanomboka ny vavaka ianao ry Daniela dia efa henoko ny fitarananao ary tonga aho fa saingy nosakana mpanjaka Persia raika amborapolo andro no nanakanany ahy fa vaky mibarazy satria tonga Mikaela araka andriana lehibe nanampy ahy mba andrava mibarazy dia zao tonga eto aminao mitondra valim-bavaka izao zany tantara zany dia manambara fa tena misy mpanakana ka androany apetrao fonao tananao fa horavantsika io mpanakana io dia aoriana fandravako mpanakana dia tsofoko rano ianareo andray zavatsoa amin'ny tetony ety
mamindra-fo amin'ny olona rehetra toga eto anao mamindra-fo amin'ny olona rehetra toga eto anao ary mangataka aminao Andriamanitra famelan-keloka lehibe satria efa mivavaka zahay teo efa nanao fifonana efa nanao fibebahana dia efa nambarako taminy fa voavelany elony voavelanao Andriamanitra ny eloka sy ny fahatsoany ho araka izany tokoa nataonao Andriamanitra fa zay vako ety ambony tany dia vahana any an-danitra ary melony tsofakoranao ndretondreto mba andraisan'le fampitomboana ataonao Andriamanitra eo fiainana dia ora vako ny mpanao sakana ho isoroko mpanao sakana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy devoly mpanao sakana devoly mpanao sakana mana programa manakana amin'ny taona ity miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatin'ireo olondireo ianareo devoly mpanao sakana rehetra miala eo alohan'ireo olondireo ihany koa miala hatrany amin'ny trano misy azy ihany hatrany amin'ny toeram-piasana le manakana zavatsoa tsy ho voarain'ireo olondireo miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia miafatra ndray mandeha ny devoly dia mivoaka avy ao anatin'ny olona miala eo alohan'ny olona lasitra mandeha tonga dia mandeha miafatrafatra amin'ny fehamahery tonga dia mandeha tonga dia mandeha miala satria efa resy miala satria efa resy miala satria efa resy Andriamanitra natao rava ny sakana amin'retondreto noho Jesosy Kristy sy ny anarana zay efa nitolongo teo mino aho fa miaraka amiko anao tompo ary manamarina an'izao vavaka ataoko izao resy devoly mpanao sakana resy devoly mpanao sakana misaotra Andriamanitra omena voninahitra anao omena voninahitra anao andao hisaotra n'Andriamanitra isika ny amin'izay fandravana sakana natao zay ary misaotra n'Andriamanitra sady isika fa Andriamanitra ampitombo ny eo an-tanantsika ho famana olana ary fitahina miampy fitahina samy mivavaka fony rehetra ny mpidera rehetra tonga dia mandrosa ty anoloana halleluia 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 misaotra anao Andriamanitra makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fandravana sakana tao teo zay no amarinanao satria fahefana avy any aminao Jesosy no nampiasainay nandravana sakana amen 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 misaotra tompo misaotra anao aho misaotra anao aho misaotra anao aho misaotra anao aho halleluia halleluia akimpiany masinareo akimpiany masitsika rehetra dia iaraka anao hira miankohoko eo anatrandriamanitra isika hira miolitra anatrandriamanitra ahafan'ny fanahy masin'Andriamanitra latsaka eto dia orina zay hiry zay dia hiteny aminareo ny amin'ny asa lehibe sy magaga ho ataony aminareo amin'ny tetoana ity ao dia ilay ho ataon'Andriamanitra izany akimpiany maso na dia tsy ianao rytokira akimpiany maso dia saintsaino zany tsy mijery ekrantsontsika fa tena anatrika an'Andriamanitra dia magatika andreo mpitarika fiderana tondra antsika ho amin'ny fiankofana ho amin'ny fiondrena eo anatrehan'Andriamanitra mifantotsara ianao iona famasinan'Andriamanitra dia asandratoavo ny feonao iankohoko eo anatrehan'ilay masina indrindra tsy misy takanao Andriamanitra mbola veritsika ihany hoe masina ianao
piano masonao amin'ny finoana sy amin'ny fahasahina no
ijoroko aty anoloana ity anambarako an'ireo zava-tsolo lanitra saza ho anao mendrika ho anao amin'ny anaran'i Jesosy manonona eo ambany fahasorafanay masonao misy fitahina ho andretondreto amin'ny titoana ity amin'ny anaran'i Jesosy misy fanambinana amin'ny anaran'i Jesosy misy fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy hitondra ndretondreto toy ny fanoziavana resy ny tompo tanteraka zany amin'ny taona 24 arivo ity amin'ny anaran'i Jesosy andray daholo ny rehetra na dia ireo olona samy tonga eto azy amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka izany andao hisaotra ny tompo avetrantsika azy misaotranao Andriamanitra misaotranao 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 alleluia tsy andalo fotsiny ty taona ity fa Andriamanitra no ampitombony eo an-tananay ho famahana olana Andriamanitra ampitombony eo an-tananay ho fitahina ny fiainanay ka dia misaotra 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 halleluia halleluia tompo ho amarinao ny avitra netiko teo hitombony eo an-tanan'ny olona rehetra ho famahana ny olana misy hitombony eo an-tanany ho fitahina na ampifitahina ho tanteraka izany amen anao hira anankiray sika hiravoravony faliana tena mba hoe andihizana satria Andriamanitra efa hitondrantsika tompo fanao zay avy nandresy amin'izao taona diavintsika izao ka finoana no mahatonga anao mandihy misy fitenin'ny olona zay hoe aza mandihy tsy afatavony ranona fomba fiteny malagasy zay fa fiaina kristianina hafa kely zay natao hoe finoana tonga dia mandihy sy miravoravo anao dia zay miny tonga dia mandray alefary le mpitarika fidiarana dera ny tompontsika andihy dia avy eo amarina fotoana amin'ny alala vavaka ny tenako dahoatsika tonga dia hiara hifaly hiahiderany tompo anatin'ny tisy dia mandihy zafary ianao utumpunai mandaki zai nenaranao rayo ameuna vizari tumpu desanaka Zai nenaranao manaovan zay rehetra sitragao utumpunai mandraky zay toko nenaranao rayo ameunai fizary tompo de zanakao uderaine uderaina nenaranao rayo
tanaratsy vitanay azaza amin'ny alalana hitanay aty miandro mianana fiderana lalana Teranay am fo Tomponay malaza Sahay mtera sy mankalaza Tomponay mahery Ny fitiavanao tsy mihery Tomponay manjaka Ianao ny tompony laka Alleluia Derao ny tompo Zao ny anarany fitiavanay iveno meny tomponay tsy toa ianao zay zanakao ho mpanomponao tokoa anao zao tontolo izao vonika anarady anao Kristy ho zanaka-manoa anaraka anao Jesosy arofo sy tantany ny fahavalonay sakany satana sy lay devoly tsy anaraka anay intsony zany mivavakay ankininay aminao ka miandro mpiainanay ankalazainy ny anaranao alleluia venareo androany andao arantsika tiaka fara zay mafy be mihitsy ivavaka tsika tompo misotranao Andriamanitra izahay noho ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androany ity misotrany amin'ny afatra nampombanao ny mpanomponao teo ka dia amin'izao fotoana zao dia manam-pinoana sy mana-fanantenana izahay fa isavatra lehibe sy makaka tokoa ho ataonao amin'ny fiangonana amin'ity taona diavinay ity misaotrany amin'ireo namanay tany atokantrano nanaraka zao fotoam-pivavahana izao isan'andray fahasoavana ihany koa ane izy ireny na aiza naiza no misy azy amin'izao ora izao ka dia misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka amen dia mbola mivory zany par groupe na dia isa zay fandaminana vaovao ho ataontsika izay